avec Yes. C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV. Partout où vous êtes, étudiez depuis chez vous. Rejoignez la formation à distance de l'UPRIM. UPRIM Manuchawanao ni Vaovao. Université privée de Madagascar. Hoentina izany firenena izay ny fanontanian'ny mpanara-baovao manoloana ny laharam-pamen'ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao. Ohatra amin'izany ity fihazakazahana amin'ny fananganana fonja manara-penitra etsero ity. Mitiraka fahasahiranana amin'ny andavanandrom-piainan'Roapony ao amin'ny distrika Mananaravaratra ny nananganana ny faritra Ambatsoa sy ny nanendrina ny maro antsitra ho renivohitry ny faritra any an-toerana ankehitriny. Anovelany nosamborin'ny mpitandro ny filaminana androany maraina amin'ny Prime Ministra Mauritiana teo aloha izay voasaringotra amin'ny resaka famotsim-bola amin'izao fotoana izao. Ny antsipirian'izay. Alady fahenina amby folo ny volana febroary taona 2022 tonga soa indray atao anaty fotoana ny fampahalalam-baovao atena ny araba tomboky lasy tombovavy manasa anao ihany koa anaraka ny antsipirian'izay toy ny mahazatra matoa an-datsoratra avetrany ndeha anokafantsika ny fampahalalam-baovao an'ity ala ity. Hoentina ity firenena ity izay ny fanontanian'ny mpanara-baovao manoloana ny laharam-pamen'ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao. Ohatra amin'izany ity fihazakazahana amin'ny fananganana fonja manara-penitra etsero ity izay tokoa ve no ilain'ny firenena androany sahiana ny serasera tiana ampitaina hoy ny mpanara-baovao. Honina saina. Tontosa tao kely vondraky commune Ambatolahy district-ny ny fitokanana ilay fonja vaovao prison de haute sécurité. Ankoatr'ireo mpanao merci président, tsikera sy fahasorenana no nameno ny tambazoran-tserasera Facebook. Ao ny milaza fa izany ve no laharam-pamena amin'izao toe-java-misy eto amin'ny firenena izao. Maninona raha université sy toeram-panofanana ireo tanora no natao mameno ny tanàna. Ao io no napetraka ny fonja. Moa ve misy ivitoerana anofanana ireo tanora hiditra amin'ny sehatry ny asa ao amin'ity distrika ity. Moa ve misy toana ho an'ireo mpandraharaha sy olona manatetika asa ao iosy ka anome asa ireo tanora mba tsy ho azo ny fankapana ka ivilany amin'ny lalan-dratsy. Miresaka iosy zay ihany sika. Moa ve misy ifandraisana amin'ilay fanoheran'ireo lonaky, mpiarakandro, tomponombo sy vahoaka ny hitetika asa anomezana tany anarivony hektara ho ana mpandraharaha vahiny. Sao izay no tiana aseho hoe izay manohitra itony tetika asa ankasitrahan'ny fanjakana itony dia efa io ny fonja manakaiky vahoaka. Tato ato mantsy nahazo vahana indray ity kisambosambotra ity. Ny vahoaka miaro ny safidiny tamin'ny fifidianana. Ny vahoaka miaro ny taniny tsy ho lasan'ny vahiny, tsy ho lasan'ny mpanambola. Izao laharam-pamen'ny fitondrana rajoelina izao izay toa maneho hoe aleo mitsabo toy izay misoroka. Aleo ny fonja no amboarina sy atao manara-penitra toy izay amany olany tsy fananana asa sy ireo alasahirany vahoaka malagasy. Fonja ho an'ireo mpakan-keriny, dalo, mpangalatromby sy ireo jiolahy fa asa manahoana ny an'ireo mpangorokarena sy ireo mpanondrana antsokosoko ny arem-pirenena indrindra ireo gros poisson. Natao azy reny ve itony hoy ny fanontanian'ny mpanara-baovao. Dia itohatra amin'ireo vahoaka mitaky ny zony ihany koa ve no antopisiany tony fonja manakaiky vahoaka itony sanatria hoy ny ayay ny mpanara-baovao. Engane mba tsy ho izay. Efa nisy teto amin'ny firenena mantsy ary mbola mafana mandrakaiky ity kisambosambotra vahoaka mitaky ny zony ity. Miaro ny safidiny amin'ny fifidianana izay notanterahana teto amin'ny firenena raha tsy ilaza fa tsy ny fifidianana bentanàna. Hita ny tranga any Vatomandry sy Antsiranana. Maro ny ankorafikery sy antoko politika na ny hevitra momba izany. Isan'izany ny antoko malagasy miara-miainga izay manamelo ny fisamborana sy ny fanaovana raha matahora ireo vahoaka mitaky ny zony araka ny fanambarana navoakan'izy ireo tamin'ity herinandro ity. Miresaka fifidianana izay ihany sika dia hitodika kely any Addis Abeba, Ethiopia satria fifidianana ihany koa nisy tany fa tsy fifidianana toy ny mahazatra andra-malagasy. Dia maro aloha raha ny faneho-kevitra na avy amin'ny fanoherana izany na avy amin'ireo manam-pahaizana momba ny fifandraisana iraisam-pirenena na avy amin'ireo diplomaty na avy amin'ireo mpiara-dia sy manohana ny fitondrana satria resy ny kandida malagasy.
Teo amin'ny larana fahatelo tamin'ireo kandida telo niara-niazakazaka tamin'izay fifidianana ho filohan'ny komisiona vondrona afrikanina izay no nisy an'i Richard Andriamandrato. Ilay Djiboutien Ali Mahmoudou Youssouf no lany ho filohan'ny komisiona vondrona afrikanina. Tany amin'ny fiodinana fahafito na 47 no nahazo ny fandresena rehefa nahazo vato 730 tamin'ny 720. Ny mafy ireo faneho-kevitra samihafa mandeha ary andeha momba ity fifidianana tany Addis Abeba ity dia ny hoe tokony mahay maka lesona e. Matoan-datsoratra izay fa miteraka fahasahiranana amin'ny andavanandrom-piainan'ireo mponina ao amin'ny distrikany Mananaravaratra, nananganana ny faritra Ambatsoa ny Andrena ny Maroantsetra ho renivohitry ny faritra. Mahatsiarona tao Ankilabao ireo vahoaka ny Mananara tamin'ireo fanapahan-kevitra rehetra no raisina ka manaitra ny fitondram-panjakana araka ny fanabarana iombonan'izay nataon'izy ireo tamin'ity andro anty. Onona zay. Manaitra ny fahefana-panatanteraka sy ireo antanatohatra eo anivon'ny fanjakana, ireo olom-boatendry sy olom-boafidy, sojabe ray aman-dreny ary fikambanana samihafa toana ny vahoaka ao Mananaravaratra manoloana ny fananganana ny faritra Ambatsoa. Izy ireo izay tsy manohitra ny fananganana ity faritra ity fa mitaky fomba fiasa ara-drariny, tsy mitanila eo amin'ny fandraisana fanapahan-kevitra momba azy ireo. Ny fametrahana ny faritra Ambatsoa izay nahazo ny fankatoavan'ny filan-kevitry ny minisitra ny fahafito ny volana Jona 2024 ho faritra fa 420 eto Madagasikara. I Maroantsetra no voatendry ho renivohitry ny faritra tao anatin'izay filan-kevitry ny minisitra izay. Nolazaina tamin'izany fotoana fa atao mitovy lenta i Mananaravaratra sy Maroantsetra amin'izay rehetra mety ho tombotsoa ao anatiny. Tsy voaja nefa izany fampanantenana izay ka antony mahatonga ny ao Mananaravaratra ivondrona anaitra ny tompona ndraiky mpanjakana isan-tokony noho ny fahatsapan'izy ireo fa toa natao fitaovana fotsiny nentina nangatahana io faritra io ary natao Ankilabao taty aoriana. Tsy misy tenerana na voakasika mivantana azy ireo vahoaka ao Mananaravaratra fa teny midina no manjaka. Ohatra amin'izany ny fandraisana fanapahan-kevitra tamin'ny nametrahana ny Maroantsetra ho renivohitry ny faritra Ambatsoa. Ity safidy ity izay miteraka fahasahiranana ho an'ny mponina ao Mananaravaratra na eo amin'ny fikarakarana antaotantaratasy izany na amin'ny fiainana andavanandro ny mponina izay efa zatra sy nanavanana azy ireo ny nianan-tsimo raha tsy laza fa tsy ny miazo an'ny Tomasina sy Fevrier. Ankoatry ny entana ilaina amin'ny fiainana andavanandro sy ny sehatra ara-barotra ankapobeny, mianan-tsimo ireo vahoaka ao Mananaravaratra rehefa mila fitsaboana maika ka tsy vita ao an-toerana. Manampy io ny fianarana. Ireo université manana sampam-piofanana mamaly ny filandro tanora vao afaka ny baccalauréat ao Mananaravaratra dia na Fevrier, Tomasina, Antananarivo sy ny sisa izany hoe mizotra mianan-tsimo nefa amin'izao any Avaratra no nasiana ny renivohitry ny faritra. Natsangana ny faritra fa ny fananganana foto-drafitrasa tsy misy fifampidiniana tamin'ireo rehetra voakasika. Manampy io ny foto-drafitrasa saika navangongo tao Maroantsetra avokoa na nisy aza ny fampanantenana natao ho an'ny mponina tao Mananaravaratra. Ohatra amin'izany ny université izay nambara fa ho ahorina ao Mananaravaratra nefa tany Maroantsetra indray no ho asiana izany taty aoriana. Eo anatrehan'izany toe-javatra rehetra izany manontany tena ireo vahoaka ao Mananaravaratra ny aminy hoe inona no antony nananganana ilay faritra Ambatsoa, inona ny tombotsoa azy ireo ny alana tao amin'ny faritra Analanjorofo araka ny fanontaniana ny verimberinaandroany nandritra ny fivorimbe ny arahan'izy ireo tao Mananaravaratra. Ila resaka ristorina izay nolazaina fa tsy mamerina ara-dalàna izany Mananaravaratra sy Maroantsetra ka isan'ny alana tamin'ny faritra Analanjorofo androany. Tsy misy ny antoka fa angarahara sy isy tamberina ndraikitra amin'ny vahoaka izany ka sao arak'ilay fiteny hiala amin'ny mangorohoro ka hiditra amin'ny mangitakitaka hoy ry zareo avy ao Mananaravaratra. Raha fampandrosoana no katsaina, manafaingana ny fifandraisana amin'ny sehatra rehetra araka izany ny fanamboarana ny lalana, sonerany vongo vaibe Mananara. Aingana kokoa ny fifaneraserana amin'ny faritra Analanjorofo, Tomasina ary Antananarivo. Eo ny sehatra ny toe-karena sy sosialy izay manahirana ny vahoaka, ampiny lafiny ara-jeografika eo amin'ny firafitry ny tanàna, fa na eo amin'ny lafiny ara-kolotsaina aza. Ny antsoina hoe Betsimisaraka Avaratra dia manomboka eo Fevrier ka hatrany Maroantsetra. Araka izany, miendrika fanasaram-bazana ny Betsimisaraka Avaratra, ny fananganana sy ny fizarana ity faritra Ambatsoa ity, tsy voaja ilay soatoavana, Betsimisaraka, tsy misaratra manano. Santionana amin'ireo marary ny vahoaka amin'ny distrikany Mananaravaratra ireo ka nahatonga izao famondronana hery izao. Tsy manohitra ny fananganana ny faritra Ambatsoa fa ny iverenan'ny Mananaravaratra ho ao amin'ny faritra Analanjorofo, fangatahana izay mety efa amin'ny filoham-pirenena, praiminisitra sy ireo tompona ndraiky mpanjakana rehetra voakasika.
fangatahana ny fiverenana ao anatin'ny faritra Analanjorofo fa raha hitazona ny mananary ao amin'ny faritra Ambatsoa ihany ny fahefanam-panatanteraka. Fangatahana tsy sosokevitra roa lehibe no arosin'ireo vahoaka ao mananary avaratra sy ireo ankilafo-kery any an-toerana araky ny votra nandritra ny Fevrier androany. Voalohany amin'izany ny anaovana ny renivohitry ny faritra Ambatsoa ao mananary avaratra. Faharoa ny ampitoviana ny tombontsoa azon'ny distrikany Maroantsetra sy mananary avaratra na eo amin'ny fanendrena tompon'andraikitra amin'ny toerana izany, ny fananganana fotodrafitrasa sy ireo tombontsoa tokony hositrahan'ny mponina tsy asiana tombo sy ala. Fahatelo fa tsy ny kely indrindra araky ny tapaka nandritra ity Fevrier androany ity ny famahana ny olana eo amin'ny seha-piariana lavanilina. Ny lavanilina izay tsy misy mpividy ankehitriny nefa io no fotom-piveloman'ny mponina. Iantohana ny fiainana andavanandro, ny fianarana, ny fahasalamana sy ny sisa ka anairan'izy ireo ny filoha anao laharam-pahamehana ny famahana ny olana eo amin'ny seha-piariana lavanilina. Ny votra teto mananary avaratra androany fa tsy fanoherana ny fanapa-kevitry ny fanjakana izao fanambarana izao fa fitondrana ny hevitry ny vahoaka maro anisa ao mananary avaratra ary mangataka amin'ny fanjakana izay raisina ho ray aman-dren'izy ireo. Avy any mananary avaratra hatry isika dia verina vetivety eto amin'ny faritra Nalamanga. Tsy nitsahatra niakatra ny renirano Sison vokatry ny rotsakorana ny sesy tato anatiny 3 andro. Raha nitatitra farany olona misy 5 amin'ny 500 sy 504 no trabona ato amin'ny faritra Nalamanga amin'izao fotoan'izao ary ao atsimon-drano ny ankamarony. Olona mahery ny 100 sy 100 ihany koa no tsy maintsy nafindra toerana vokatr'izay. Gabailo. Araka ny vaovao efa notaterina teto tamin'ny omaly, ho betsaka ny rotsakorana eto afovoan-tany hatramin'ny 14 Febroary teo. Anisan'ny nitondra taketra tamin'izany ny distrikany Antananarivo Atsimon-drano. Raha ny atotanisa farany avy amin'ny BNZRC na ny Bureau National mitantana ny tandindon-doza sy ny loza, olona miisa 570 sy 540 avy amin'ny tokantrano 850 sy 500 no traboina tao amin'ny komina Ampitatafika. Nidina teny an-toerana ny teo anivon'ny BNZRC sy ny Apipa ary ireo mpitandro ny filaminana niaraka tamin'ny ben'ny tanàna. Olona miisa 430 no nalaina tamin'ny sambo aingam-pandeha sy ny fiara ka nafindra amin'ireo toerana fandraisana vonjy-maika an'ireo traboina. Varadetezana vohitra tany mena kely eo akaikin'ny tena amiray vodorindrina amin'ny gastropizza dia le olona le nevakuena le ampitan'ny fefloiny zany anjana maitso ry zareo tsy nila hoe nitaterina fa tonga ho azy tao. Izany zareo zany tao anatin'ny ady ray zay 554 personnes. Ny ato amin'ny commune 490 personnes. Ireo rehetra ireo efa resaka tamin'ny tale général DNGRC hoe mangataka camion dia efa misy camion hitatitra dia ho centralisena any amin'ny CEG. Lieutenant Andriamarimanana Fokotany Falerivo commune Pitatafy. Tombony le CEG malalaka dia rindrina raiky io manatsaraka azy amin'ny CSP2. Raha ny vinavina ny mpamantatry ny toetrandro, hihamafy hatrany ny rotsakorana izay hahakasika ny Antananarivo sy ny manodidina hatramin'ny rapitso. Manoloana an'izany, manentana ny vahoaka ho malina sy hitandrina ny BNZRC. Tsy ireo monina manamorona ny renirano ihany, fa rehefa tsy azo antoka ny tera-ponenana, mila mampandre ny tompon'andraikitra haingana. Ka eto dia manao antsoavo ho an'ny Antananarivo ray manontolo mihitsy mitenenako eto fa tsy ny amin'ity faritra Pitatafika ty satria alona kanesako taty dia nifampiresaka tamin'ireo tao tale général ny ao amin'ny DGM amin'ny météo ny tenako zay mbola nanamafy fa mbola ho mafimafy kokoa noho ny androany ny rapitso. Dikan'izay mila manodidina n'Antananarivo ray manontolo fa tsy hoe eto andrenivohitra ihany. Dikan'izay miazakazaka be ny fandehan-javatra ka mila mailotsika. Aoka re mba hiala nareo ao amin'ny trano zay tokony atahorana rehetrarehetra. Aoka nareo na tsy amoron-drano ara fa atahorana le trano hoe dia miala atony chef Fokotany fa efa misy consigne napetraka amin'izy ireny dia milaza ty amin'ny BNZRC fotsiny anaovantsika ny fandaminana indrindra amin'ny fikarakarana an'ireo olona reo. Tafiditra anaty filazana amin'ny lokomena na loza miatra ny eto Antananarivo sy ny manodidina hoy ny avy amin'ny Apipa. Mihoatra ny fetra 4 metatra ny avon'ny rano ao Sison amin'izao. Ankoatr'ireo olona traboina ao amin'ny distrikany Antananarivo Atsimon-drano, misy olona 10 hafa ihany koa avy ao amin'ny boriboritany faharoa hoy ny fampitam-baovao avy amin'ny BNZRC hatrany. Arak'izany, mila mailo sy manaraka tsy tapaka ny fampalalam-baovao sy ny toromarika ny tompon'andraikitra eny fotony ny tsirairay.
Iazoany Toamasina vetivetsika ao anatin'ity tranga mpiarahamonina iray ity. Fifandirana ara-tany hafakely mitranga Toamasina amin'izao fotoana izao. Lehilahy ray manambady tao amin'ny Tanambao 5 no miady lova amina fianakaviana tompony fananana amin'izao fotoana izao. Taona vitsina afatesan'ilay ramatoa izay tompony tany agagana ny any zanaka navelany tompoko vavy. Raha naray taratasy avy amina vaditany izay milaza fa tao lavanty tsy ho ela ny tany an'olovaina izy ireo no ny fangatahan'izay raikelyn'izay erinora zafamanana Toamasina. Mirahina manohana ireto fianakaviana manana olana ara-tany ireto ny mpiray fokotany eto amin'ny 1374 Tanambao 5. Donginy ilay iray kely tsotra izao mantsy ny tany taorian'ny nafatesany raha tompoko vavy. Ka ny fanandrina mivantana niady ilay tokotany tamin'ny zanaka io ray kely nanarabady io ka tsy manaiky hatramin'ny ireto mpiray fokotany ireto. I Augustin zany nagnarabady izy teto mba tsy lazaigny jombilo zany fa fitena ankehitriny le jombilo fa nagnarabady izy ary le tragno fanisy izy namantagny teto infirmier le viavy mahaleo tegna mihitsy fa izy vodambagna manentiny antato izy vao niaigny fa io olo io mpiasa mpanjakana infirmier digny nameny tompoko ve tsy velony le fanagnana zany karaha fa maty zany tompoko pirete de nagnarotra ngai nangodiny tsy hay taratasy vitany agny nesaka kombinazy angamba tsy haiko fa mino fa na fomba aby tsy vitany nga fa jaloko fotsiny. Tsy vita mariazy, tsy nisy zanaka niombonana ary tsy nisy ihany koa taratasy fifanomezana na fifanarahana arabaritra manome lalana io ray kely io isitraka na andovan'ny tany raha ninambaran'ireo fianakaviana trany. Ary le olo midongy itokotany io raha olo nagnaraka viavy izy taka tsisy raha nindosiny izy avy taka koa tsy borokilambanazy igny nindosiny omby take izy nipetraka izy nipetraka igny zao ndraiky izy tompiny tokotany lany fagnazy niny zoky leoni zany mitodikiva io i tompiny tokotany izy avy take zany nagnami zanany namiany tokotany fa tsy lalatsy manjary malahelo zahay tsy taratasy azonay hoe misy fitoriana kagny momby tokotany lavanty foa zany zay voregny tamin'ny 75 zegny ity carte d'étudiante ny tody velo Pierrette tao izy nipetraka mbola nianatra izy tamin'izay ka ziska izy lasa ny zagnahary nagnano ananjy tao izy nipetraka de ilalahy kosa nagnatogna anazy tako ary tsisy fomba nataony tamin'ny olo maventinay zegny raha araka ny teny taloha take patalogna ananjy ndesiny take tsisy raha ndesiny tsy nataony fomba iavanay zany tsisy raha vitany taminazy gaga zay niany izy mandeha miady tokotany ka mangataka zay amin'ny tompony andraikitra manomboko ambany ziska ambony maire député chef de région procureur président de république mitaraigny aminare jiaby zegny zay amin'ny raha mahazo zay tsisy acte de vente natolotra. Ny zoma fa fitony volana martsa ho avy izao no voatondro nilay taratasy avy amin'ny vaditany anatanterahana ny lavanty ao amin'ny lapany fitsarana mba raha tonga voalohany eto Toamasina amin'ny 1:10 maraina araka ny fangatahany ilay ray kely sy ny mpisolo vavazy. Nampitandrina moa ilay zanaka izay mpandovany tany fa tsy anaiky hatramin'ny farany izy ireo. Fampitandremana ho an'izay olona mieritreritra alaim-panahy vidy an'ity tokotany ity tany manan-tompo titre borné ity tany ity avy tamin'ny mamako izay décédé maty nysolo amin'ny agnarako ka mampitandrina anareo izay alaim-panahy anao fividianana an'ity vente en chair satria zay tsy tianeky jusqu'à amin'ny farany ho very vola anareo satria araka ny teny amizay tany misy juridika manana karatana dikan'izany titre borné. Nilaza ny mpiray fokotany fa irohitra miaraka amin'ny sora-baventy ho eny an-toerana mandritra ny fotoana anatanterahana io lavanty io. Dia izay ihany koa no entsika amin'ny sainy vetivety ao anaty dokafohy aza misaraka aminay ary. Mamiratra ny fitiavana miaraka amin'ny balika
Fiainam-bidy-goavana ny volana febroary miaraka amin'ny balika Home 200X plus lasa 9 ariary monja ny petrabola voalohany raha ray hetsy ariary izy teo aloha 9 ariary dia efa afaka misitraka hazavana mandeha amin'ny masoandro misy jiro lavalava efatra miampitio iray mirehatra ho azy rehefa hamatsika fetsehana sady afaka misharitra finday azo taraiky hatramin'ny 20 febroary ihany io manatona aingana ireo yasdos ireo mpananjaram-balika akaiky anao mbalika mamiratra ny fitiavana. Mamerina ny arabatra ny tongolasy tongovavy tonga soindray atao anatin'ny tapany faharoa amin'ny fahampalalam-baovao amin'ny tiala ity ao anatin'ny fanamariana ny herinandro ny fianakaviana teo anivony FJKM Mantanety fitahina tontosany fitokanana ny tilikambo sy ny lakolosy elektronika manana ndraikitra ny pindo eo anatrehany toejava-misy amin'izao fotoan'izao ny filohan'ny FJKM izay nitondra ny afatra sy nanome voninahitra ny fotoana tam'izany onona saina. Ao anatin'ny fanitarana ny ambaindan'ny asan'Andriamanitra vokatry ny ezaky ny fiangonana azo ny lakolosy elektronika ary nirosona ny fanitarana ny FJKM Antanety fitahina fotoana izay notrony ny filohan'ny FJKM Andriamasoa Irako Ame. Kanefa ao anatin'izay koa dia fitokanana ny tilikambo sy lakolosy elektronika nanasanay ireo olona lehibe eto amin'ny ity tanàna sy voatrapomanarin' ity sy ny kristianina rehetra eto Antanety fitahina dia ao anatin'ny fanitarana koa moa dia ao zany rehetrarehetra zany. Ny lakolosy moa dia tena hoe antso fiantsonan'ny kristianina hoe andao fa miantso atsika Jesosy Kristy ndao anatona Jesosy Kristy sika ty anatin'ny fiangonana fiombonan'ny mino dia sady famantarana indrindra ihany koa fisian'ny fiangonana fiantsonan'ny kristianina rehetra izay nisy ny loha hevitra amin'ity anio ity hoe ankondana mandre ny antson'Andriamanitra fiantsonan'ny lakolosy. Ny finoana ny fitiavana ary narahana asa nazahoana izao vokatra izao. Dia nandritra n'izay 5 taona izay dia nisy ny asa fanitarana nanamboarana ny fanavoazana ny altara vaovao nindrindrina manodidina dia ny tilikambo dia niezaka manaraka ny taona 2024 ty dia niezaka fanafona ny tafo rehetrarehetra no ataon'ny fanitarana ny fiangonana. Fidiram-bola ny komity dia misy ny fandaminana zany atao amin'ny fandaminana anatiny dia misy ny rakitra izay atao isaky ny 2 sy 3 volana dia misy ny natsoina hoe rotoroto isaky ny 5 volana dia ihany koa ny mpandreifanasan'ny tompo rakim-pisaorana fafoizana no ataon'ny kristianina iray manontolo. Lafomba vaovao hafa nananome toky aza ny ben'ny tanàna vaovao tao fianaratsoa amin'ny fanalandro fako mifangongo amin'izao fotoan'izao. Misavovona ihany koa ny fako any an-toerana ankehitriny ary tsy misy ny fandraisana ndraikitra hatreto. Ireo mponina izay manaitra ny ben'ny tanàna sy ny mpiara-miasa aminy hisorohana ny valanaretina mety ho aterak'izay aingo rakotondriana kolo fianaratsoa. Teboka telo lehibe no nasongadiny raha nandray fitenenana ny ben'ny tanàna vaovao tamin'ny famindram-pitantanana nandraisana ny fitantanana ny tanànan'ny fianarantsoa. Voalohany amin'ny mahateknisianina ny rano azy dia nasianresaka ny famahana io resaka rano eto fianarantsoa satria dia mbola maro ireo fokotany no tsy mbola misitraka izany eto an-tanàna ny fianarantsoa na dia efa ao anatin'izao fotoam-pahavaratra izao azy. Faharoa ny fijerevana sy fandiovana ireo lakan-drano maro ato an-tanàna satria dia tena dibo-drano tanteraka ireo toerana iva eto an-tanàna ny fianarantsoa rehefa betsaka izay ny rotsakorana ka hany ka miady tanteraka ny fifamoivoizana eo an-tanàna vokatra izay fiakaran'ny rano izay ary farany ny resaka fako izay mivangogo saika manerana ny tanàna izay sady mamofona no ahina hiteraka aretina ny fiparitany indrindra amin'izao fotoam-pahavaratra izao. Le fako eraky ny lalana io moa zany ny ao amin'ny commune ny tena tokony andraikitra amin'io dia ny ao nefa zany ny tokony rahanao hezika hanaovana fandiovana fako fa ho be satria anatin'le fiparitany valana retina zany amin'izao indrindrindrindra ny pesta anatin'ny fotoanany tsara sika zao ka raha ohatra ka sanatrian'izany no ny fako hiparitany pesta dia mety ho avy ny fahasahiranan'ny vahoaka majinika zay ataosika hoe tratran'ny pesta satria aretina mandoza dia pesta dia iny efa vokatry le fahadoana ihany mahatonga an'izay dia
ao anatin'ny fako ny tena voalohany azahoanan'le sotraretina itoeran'le Vaovao. Mianaka dia mianaka tokoa ny fako eto an-tampon-tanàna ny Fianaratsoa, indrindra hitantsika koa eny amin'ny trottoir sy eny amin'ny manodidididina eny. Manaintana antsika tanora, mahatanora ny tena moa zany, indrindra fa antsika mponina eto Fianaratsoa koa mba handray andraikitra ny isam-batan'olona eo amin'ny setro fahadiovana. Raha ny hevitrako manokana moa zany dia tokony handraisany tompony andraikitra fepetra hentitra dia hentitra tokoa ny fiparitany fako, indrindra amin'ny hoe rehefa aty amin'ny sisisiny aty. Marina fa manana fiara telo izay mandroaka ireo fako ireo ny commune izay mandany anefa eo amin'ny 4 ariary eo isaky ny mihetsika mandroaka izany fako izany. Ny olona koa maraka saingy ity hoentomanana no mampivangongo ireo fako ireo. Na dia eo aza ny fiara miasa amin'ny tsy miankina amin'ny fandrovana azy io dia hita fa tsy mandeha araky ny tokony ho izy izany, ka izao miteraka fivangongona izao ka hitarana ny mponina indrindra ny fofona izay aterany. Andrasana arak'izany ireo vahaolana maharitra amin'ireo olana misy ireo satria dia efa tafapetraka soamantsara avokoa ireo mpiara-miasa akaiky amin'ny ben'ny tanàna ny Fianaratsoa ity, ka andrasana ireo vahaolana entina satria dia saika teknisianina avokoa moa izy ireo. Lafomba vao hafa 10,000 hatramin'ny ray hetsy ariary ny fanamboarana ny lakile raha misy fahasimbana na koa fahaverezana amin'izao fotoana izao. Ho an'ny mpisihatra nanaovana fanadihadiana mahavelona ny asa fa ilaina fitandremana sao ampiasaina jiolahy hanaovana asa ratsy amohana tran'olona ireo fanalahidy ka ho voasaringotra ihany koa ireo mpanamboatra izay lakile izay. Eo anatrian'izay Gabin loa. 10 isan'andro ny lakile amboarin'ity mpiantsehatra nanaovanay fanadihadiana ity. Ny lakile ana moto no be mpanao noho ny fahaverezana na koa ny fahasimbana. Manodidina ny R1,000 ny sarany fanamboarana ny lakile ho an'ny moto ary 10,000 ariary ho an'ny fanalahidiny trano. Ho an'ny fiara manokana misy mahatratra hatramin'ny ray hetsy ariary ny anamboarana azy. 10 eo, 20 arakaraka ny client izay tonga zany misy asa na tsisy asa. Rehefa tsisy moa dia efa 10 ray ary indraindray. Na eto zany zao moto ny tena betsaka indrindra moto, automobile, trano, lakile resaka kopiana trano zao eo amin'ny 10,000. Ny moto raha hoe sendra tapaka izy R1 kopia. Lakile ana trano misy karazany maromaro moa lakile ana trano, misy le point reny zao indray 75 000 francs. Automobile 75 ka hatramin'ny 125 eo. Misy mbola mihoatra an'izay ary ny automobile mbola misy eo amin'ny ray hetsy eo arakaraka ny forman'ilay lakile zany. Araka ny fanazavana, asa azo ivelomana ny fanamboarana ny lakile noho izy misy mpanjifa saika isan'andro. Fa anisan'ny mampiavaka azy ny fitandremany amin'ireny olona mampiahiahy ka sao olon-dratsy hamaky na amohatra ny olona ireny. Matetika moa zany tapaka ao anatiny eo le lakile, misy hoe very. Ho amin'ny resaka trano indray moa zany resaka hoe favakisa trano zany, matoa moa le lakile d'origine tonga eto dia tompony izy zay. Fa misy moa mitondra hoe pata modele sy ny karazany sary, iny zay tsy manao an'iny zay satria mety hoe zavatra hafa matoa izy anao an'izay. Treto aloha zany zay mbola ohatrany hoe tsy dia nisy olana moa zany fa miankina amin'ny anao miresaka amin'ny patron mampiasa anao sy ny karazany ihany. Ho anay zany zao aloha hita mihitsy ny tena famelomana vady aman-janaka. Efa 20 taona mahery zay no niseharany tamin'io asa io ary tsy manana vadinasa hafa fa io ihany no amelomany vady aman-janany. Fitandremana mba tsy ho tafiditra anatina tambazotra-panao ratsy, fitiavana ny asa, fanajana ny mpanjifa, ireo no anisany tsy ambaratelo nandritra zay fotoana ela izay ho iatrany ny fanazavana. Dia izay ihany koa no antsika miampita ao anatin'ny maresaka iraisam-pirenena vetivety. Nosambory mpitandro ny filaminana androany maraina ny Prime Ministra Mauritiana teo aloha, izay voasaringotra miresaka famotsim-bola. Efa ela no niahiahy-momba azy ny Commission de crime financier tany an-toerana, izay nanome baiko ny mpitandro ny filaminana Mauritiana hisambotra ny Prime Ministra mivady sy ireo olona roa akaiky azy, ireo avy hatrany vanta misy ny fikasana hiala ny Maurice. Araka ny taritra nataony mpitandro ny filaminana trany kojakoja sarobidy sy volabe no sary natao aorian'ny fisavana ny trano fonenany iray tamin'ireo olona akaiky ny Prime Ministra Mauritiana. Vola izay mitetina 420 sy 100 tapitrisa ropia na 2,3 tapitrisa euro.
dia izay ihany koa no entina manakatona ny fampahalalam-baovao tamin'ity ala ity naiza misy anao hankasitrany ianao nanaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany mandrapitafa ao amin'ny manaraka indray ary tomboko lasy tombovavy elo matomboko. Partout où vous êtes, étudiez depuis chez vous. Rejoignez la formation à distance de l'UPRIM, l'université privée de Madagascar. Avec Yes, c'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV.